Alléluia. Alléluia. Ohatrany hoe mbola napetraka ny tompo tao anatin'ny foko tsy lava be akory ny tenin'Andriamanitra androany a. Alors, ce que le Seigneur a déposé dans mon cœur, la parole de Dieu n'est pas très longue. Fa mbola te hanamafy ny tompo a, mbola te andao ilazitsika hoe ametraka zavatra ahoana zany confirmation ana fanamafisana ny apontsika. Mais le Seigneur veut ramener une confirmation dans notre cœur. Satria raha lasianabavy a, Andriamanitra tena maniry a ny tombontsika ara-panahy. Parce que Dieu désire que nous croissons, que nous grandissons dans l'esprit. Ary ny etaetan'ny mpanompon'Andriamanitra Et la soif, le désir des serviteurs de Dieu, anisan'ny tena ao anatin'ny fon'izy ireo a, ce qui est dans leur cœur, dia araka ny tenin'ny Paoly apôstôly hoe mba amin'ny andro fisehoan'i Kristy dia hanolotra anareo tsy manatsiny eo anatrehan'Andriamanitra izahay a. et comme ce qui est écrit, ce qui est dit selon Paul, au jour du Seigneur, que chacun puisse être sans reproche. Any ny tompo ka mampiasa ny mpanompon'Andriamanitra ho fantsona mandrakariva Alors le Seigneur utilise les serviteurs de Dieu comme un canal mba hatonga antsika ho amin'ny fahalalana n'ilay zanak'Andriamanitra. pour que nous puissions parvenir à la connaissance du Fils de Dieu. Amen. Amen. Satria miazakazaka foana isika raha lasianabavy raha tsy tonga amin'ny fahalalana n'ilay zanak'Andriamanitra. Autrement, notre course est vaine si nous n'arrivons pas à la connaissance du Fils de Dieu. Raha tsy manana ilay fanambarana sy fahazavantsika ankehitriny a, Si nous n'avons pas la révélation et la lumière, hoe inona moa no antony nametrahany tompo aho eo anivon'ny fiangonana, que quelle est la raison pour laquelle Dieu m'a placé au sein de tsy l'Église. mazava amintsika hoe inona ny tanjontsika marina, inona ny miandry antsika eo anoloantsika. Notre objectif n'est pas assez clair pour nous, Eo anoloantsika devant nous. dia lasa miazakazaka foana isika, Alors notre course est en vain. ka manao ny fahasoavan'Andriamanitra ho foana isika araka ny tenin'ny Paoly apôstôly. Et nous considérons la grâce de Dieu comme en vain. Na ny filazan'ny Paoly azy mazava hoe nandray ny fahasoavan'Andriamanitra foana ianareo izy. Ou comme Paul a dit, vous avez reçu la grâce du Seigneur vainement. Inona ny hoe fahasoavan'Andriamanitra? Et c'est quoi la grâce de Dieu? Fahasoavan'Andriamanitra dia ilay fanomezana maimaimpona nomen'Andriamanitra ao atsika, La grâce de Dieu, c'est le don gratuit qu'il nous a donné. ilay Jesosy Kristy izay nanolotra ny ainy teo amin'ny azo fijaliana ho an'ny famonjena atsika. Jésus-Christ qui s'est offert à la croix pour notre salut. Ka raha ohatra ka tsy mandeha mendrika an'izany ny fitondran-tena atsika, Mais si nous ne marchons pas conformément à cela, notre attitude, dia manao ny fahasoavan'Andriamanitra ho foana isika. alors nous considérons la grâce de Dieu comme vain. Rehefa ny hain'ny tompo a, Lorsque j'entends le Seigneur, rehefa ny hain'ny tompo a dia ity teny ity napetraky ny tompo tao anatin'ny foko a, et voici la parole que le Seigneur a déposée dans mon cœur, hoe ny fahasoavana mifanaraka amin'ny fahamarinana, araka ny fahamarinana. c'est la grâce conformément à la vérité. Amen. Satria Amen. misy olona raha lasianabavy a, Parce qu'il y a des gens, frères et sœurs, za tena tsy haiko nareo a, je ne sais pas, mais vous, mais moi, za tena tsotra mampita ny fon'ny tompo amintsika ankehitriny a. je transmets, je suis simple en transmettant le cœur du Seigneur aujourd'hui. Fa raha natsikaritra ianareo indrindra tamin'ny herin'ny androany a, Mais si vous avez remarqué, surtout dimanche dernier, ny fon'ny tompo le cœur du Seigneur ho an'ny fiangonany pour son Église, tena everiko hoe zavatra tena mila omentsika lanja reny tenin'Andriamanitra tsiraray avy reny. je crois que nous avons vraiment besoin de donner de la valeur et considérer à ces paroles. Amen. Amen. Mame lanja n'ireny teny reny. Considérer ces paroles, donner de la valeur. Satria Andriamanitra amin'izao vaninandro faran'izao dia mbola te hiantso izy, Parce qu'en ces derniers temps, Dieu veut encore appeler. mbola te hiala nenina izy a, Il veut encore appeler. hoe tena tsy ho kristianina andao atao hoe kristianina ny alahady fotsiny isika, Que nous ne soyons pas des chrétiens de dimanche, fa tsisy fiovana marina ao am-pontsika. mais il n'y a pas une réelle transformation en nous. Ary tena vavaka ao anatin'ny fo zany, Et c'est une prière dans mon cœur ahafahantsika tena anana
ahoana hoe anongilana ny sofintsika mba tena ho attentiftsika amin'ny feo an'Andriamanitra. afin que nous puissions tendre nos oreilles et être attentifs Fa tsy à hoe la tapitra parole ny de tamin'ny Dieu. lahadieriny a Mais c'est pas comme si dimanche dernier est passé dia vita indrainy tamin'iny a dia miatrika ny androany indray a et c'est fini et maintenant nous sommes aujourd'hui dia maharete indray tsika dia adinontsika indray zany rehefa avy eo a et on entend sa parole aujourd'hui et on oublie ça plus tard. dia tsisy fiovana mihitsy, tsisy progression, tsisy fivoarana mihitsy eo amin'ny fiainantsika. Et donc il n'y a aucun progrès dans notre vie. Ho an'ireo izay nanolo tena teto tamin'ny heriny a Mais pour ceux qui ont donné leur vie ici dimanche dernier, eno atsika ihany koa izay mety efa atao hoe nafantatra sy miaina an'izany hoe fahasoavan'Andriamanitra zany a tena hoe kristianina marina tsika, et même pour nous qui vivons réellement la grâce du Seigneur et que nous sommes vraiment des chrétiens, mbola mila manome lanja ahoana milaza an'izany, mila miconsidere ny lalantsika sika, manome lanja ny lalantsika eo anatrehan'ny tompo hoe mitoetra ve isika sa tsy mitoetra. nous avons toujours besoin de considérer notre chemin. Est-ce que nous sommes toujours dans le bon chemin? Maninona moa ny hoe fahasoavana mifanaraka, fahasoavana araka ny fahamarinana? Et pourquoi nous allons parler de la grâce conformément à la vérité? Satria maro ny olona no hoe mandray ny fahasoavana fotsiny izy a, fantany hoe nivonjena izy a, tonga eo amin'ny fiangonana izy a, Parce que nombreux sont ceux qui ont reçu la grâce, ils savent qu'ils sont sauvés et ils viennent à l'église. fa tsisy fitombony eo amin'izy ireo. Mais on ne voit aucune croissance en eux. Tsy mangila tsofiny izy ireo andreny amin'ny tenin'Andriamanitra. Ils ne tendent pas leurs oreilles pour écouter et entendre la voix du Seigneur. Tsisy fankatoavana ny tenin'Andriamanitra ihany koa anatin'izy ireo. Il n'y a pas d'obéissance à la parole de Dieu en eux. Tsisy fankatoavana ny tenin'Andriamanitra, ny fahamarinana. Il n'y a pas d'obéissance à la vérité de la parole de Dieu. Azay no ny fahasoavana izay tian'i Paoly a, tarihana fahasoavana araka ny fahamarinana izay nazavain'i Paoly an'ireto Kolosianina reto a. Et c'est à cela que Paul nous conduit à cette grâce conformément à la vérité lorsqu'il s'est adressé aux chrétiens à Colosse. Misy taridalana tena tiany sarihana, ohatrany hoe ligne directive anankiray tarihana ny Kolosiana hoe nandray ny fahasoavana nareo, fa zany fahasoavana zany dia manaraka an'izany ihany koa ny fahamarinana. Il y a une ligne directive qu'il veut montrer aux Colossiens. Fa ny fahasoavana dia manaraka ny fahasoavana ny fahamarinana. Mais la vérité suit la grâce. Ny fahasoavana dia fehezan'ny fahamarinana. La grâce est Encadré. encadrée par la vérité. Fa maro ny olona no hoe zay voavontsy dia manao izay tiana atao izahay. Mais nombreux sont ceux qui disent, oui, nous sommes sauvés, alors nous faisons ce que nous voulons. Fa ny fahasoavana dia arahan'ny fahamarinana. Mais la grâce est suivie par la vérité. Zay mahatonga an'i Paoly tena mivavaka mafy izy, ary zay no tena tiany tompo tsapatsika amin'ity androany ity, amin'ity alahady ity hoe tena atraiza ny ataon'Andriamanitra ho tsapan'ireo mpanompon'Andriamanitra ao anatiny ao a. Et c'est à cela que c'est la prière de Paul et jusqu'où le Seigneur veut nous montrer ce que les serviteurs de Dieu ressentent pour nous. Ao anatin'ny fony ao ahafahan'ny vahoakan'Andriamanitra andeha amin'ny fahamarinana. Dans leur cœur, afin que le peuple de Dieu puisse marcher dans la vérité. Ny zavatra tena napetraky ny tompo tao anatin'ny fon'ny Paoly apôstôly na dia tany Pigadana izy a, tany Etramaisina izy tao tamin'ny fony izy nanoratra an'ity épistile ity a. Et ce que le Seigneur a déposé dans le cœur de l'apôtre Paul lorsqu'il a écrit ses épîtres en prison, Dia faly izy nandreny amin'ny Epafraso izy izay tena nioncadré anareo mba tena ahafahanareo mandeha amin'izany fahamarinana zany. et il était joyeux de reconnaître l'œuvre d'Épaphras lorsqu'ils ont marché dans la vérité. Ndao nefa vakitsika ny Kolosiana toko voalohany. Allons lire dans Colossiens chapitre 1er Dia ny andinin'ny voalohany. au verset 1er. Zao no lazain'i Paoly. Paoly apôstôlin'i Kristy Jesosy no ny sitrapon'Andriamanitra ary Timoty rahalahy. Mamangy ny olona masina any Kolosia dia rahalahy matoky ao amin'ny Kristy ho ao aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'Andriamanitra raintsika, misaotra an'Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika
amin'ny fangatahanay mandrakariva ho anareo rehefa renay ny finoanareo any Kristy Jesosy sy ny fitiavanareo ny olona masina rehetra. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints. Noho ny fanantenana izay nitehirizina any an-danitra ho anareo 15 dia ilay farenareo fahiny tamin'ny teny famarina ny filazantsara izay efa mibi eo aminareo tahaka ny eny amin'izao tontolo izao koa sady vokatra amin'ny tombo tahaka ny eo aminareo koa hatramin'ny andro nandraisanareo sy nahalalanareo tsara ny fahasoavan'Andriamanitra araka ny marina. Au verset 5, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous et dans le monde entier, il porte des fruits et il s'accroît, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu, conformément à la vérité. Tahaka ny efa renareo tamin'ny Epafra mpanompo namanay sady malala izay mpanompon'ny Kristy mahatoko anay sady efa nanambara taminay koa ny fitiavanareo amin'ny fanahy ary noho izany izahay koa hatramin'ny andro nandrenesanay dia tsy mitsahatra mivavaka sy mangataka ho anareo mba ho fenoana fahalalana tsara ny sitrapony anareo amin'ny fahendrena sy ny fahazava-tsaina rehetra avy amin'ny fanahy. D'après les instructions que vous avez reçues d'Epaphras, notre bien-aimé compagnon de service, il est pour vous un fidèle ministre de Christ. Et il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. C'est pour cela que vous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Andiny fafolo sy ny faraka ambin'ny folo farany mba handehananareo miendrika ny tompo anaovana ny sitrapony amin'ny zavatra rehetra dia mahavokatra amin'ny asa tsara rehetra sady mitomba amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra ara-patanjahana amin'ny hery rehetra araka ny herin'ny voninany ho amin'ny faharetana rehetra sy ny fandeferana amin'ny hafaliana ka misaotra ny ray izay mampamendrika antsika hanananjara amin'ny lovan'ny olona masina. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Rendez grâce au Père que vous avez rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Jerenareo tsara ny fon'ny apôstôly Paoly. Regardez bien le cœur de l'apôtre Paul. Hozy izy eo amin'ny andininy fasivo hoe ary noho izany izahay koa hatramin'ny andro nandrenesanay dia tsy mitsahatra mivavaka sy mangataka ho anareo mba ho fenoana fahalalana tsara ny sitrapony anareo amin'ny fahendrena sy ny fahazava-tsaina rehetra avy amin'ny fanahy. Au verset 9, il a dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, Amen. Nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Zany hoe ny ao am-pon'ny apôstôly Paul zany raha lasy anabavy sy ireo rahalahy mpiara-miasa aminy. Et donc, frères et sœurs, ceux dans le cœur de l'apôtre Paul, ainsi que les frères compagnons, jerenareo amin'ny Kolosiana toko faharoa ihany eo ambanimbany eo ny andininy fa efatra ambin'ny folo. Allons lire dans Colossiens chapitre 2, verset 14. Faites, andininy toko fahaefatra zavady dia ny andininy faharoa ambin'ny folo. Alors, Colossiens chapitre 4, verset 12. Dia izao no lazainy hoe manao velomanareo Epafra ilay anankiray avy aminareo sady mpanompon'i Kristy Jesosy ary mikely aina mandrakariva mifangatana ho anareo mba hitoeranareo marina ka hatoky tsara amin'izay rehetra mety ho sitrapon'Andriamanitra. Epaphras qui est vôtre vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières afin que vous teniez bon comme des hommes faits, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Amen. Amen. Zany hoe ny ao am-pondro mpanompon'Andriamanitra io zany raha lasy anabavy Et donc, ce qu'il y a dans le cœur des serviteurs de Dieu, frères et sœurs, dia tena te azo toka ary tsy amin'ny olona ray ihany fa amin'ny fiangonana ray manontolo mba tena hitoeran'izy ireo amin'iny amin'ny famarinana. c'est que c'est pas juste une personne, mais
que toute l'Église puisse demeurer dans la vérité. Fa move ny fiangonana Mais est-ce que l'Église manongilana ny sofiny a andreny amin'izany tena hoe taridalan'ny tompo a sy ny sitrapon'Andriamanitra izany? tendent leurs oreilles pour écouter la direction et la volonté du Ny Seigneur? fiangonana mivanona ny farany raha lasianabavy a L'Église en ces derniers temps, frères et sœurs, ny tokony ho mihoatra lavitra noho izany. nous devons dépasser cela. Nous devons être plus. Tokony me manana faniriana sy etaeta lalina isika. Nous avons besoin d'avoir une soif profonde et un désir profond Mba handehanantsika amin'ny sitrapon'Andriamanitra. pour que nous puissions marcher selon la volonté de Dieu. Aoka isika tsy ho tahaka ny olona tsy mahalala Que nous ne soyons pas comme les ignorants, ka hanao fiainantsika handray fotsiny ny fahasoavan'Andriamanitra fa raha isika foana izany. et que nous recevons la grâce de Dieu, mais nous le recevons vainement. Oui. Inona moa hoe mandray ny fahasoavan'Andriamanitra foana? Et c'est quoi le fait de recevoir vainement la grâce de Dieu? Mivonjena isika fa mandeha amin'izay tiantsika aleha, Nous sommes sauvés, mais nous marchons comme bon nous semble, amin'izay tiantsika atao. comme ce que nous voulons. Tsisy vokatra any amin'ny tenin'Andriamanitra ao anatintsika, Il n'y a aucun fruit de la parole de Dieu en nous. tsisy fakatoavana ny tenin'Andriamanitra ao anatintsika. Il n'y a pas d'obéissance à la parole de Dieu en nous. Fa rehefa mijery an'ity isan'ny andalana ao anatin'ity epistiliny Paoly ho an'ny Kolosianina ity a, Mais lorsque nous regardons ces passages dans ces épîtres aux Colossiens, dia jerenareo manomboka eo amin'ny andininy faharoa izy hoe mamango ny olona masina any Kolosia dia raha lama atoky a ao amin'ny Kristy. Alléluia. Alléluia, Verset 2. aux saints et fidèles frères en Christ qui sont Colosses, que la grâce et la paix vous soient données. Mamango ny olona masina any Kolosia, mamanga ny fiangonana any Kolosia dia raha lama tokony ao. Zany ny fijoroana vavolombelona renin'ny Paoly a tamin'ny fiangonana tao Kolosia. Et il y a aussi... Verset 2. Chapitre combien? Chapitre 1er, verset 2. Aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosses. Ouais. Mahatoky raha ny fiangonana ankehitriny a nomena an'izany no anontaniana hoe manahoana ny taty, manahoana ny témoignage, manahoana ny fijoroana vavolombelona mba havoaka ny fiangonana ankehitriny. Et si nous demandons les témoignages à l'Église en ces derniers temps, Ary io tsy ohatran'ilay fijoroana vavolombelona hoe mahatoky ohatrany hoe tahin'ny tompo rahalahy, ohatrany hoe mpilivava fotsiny. et ce n'est pas des témoignages comme quoi que le Seigneur te bénisse et des témoignages... Fa tena nahatoky ny tao raha lasianabavy. mais les frères et sœurs étaient fidèles. Amen. Les frères étaient fidèles. Mahatoky ny tao. Ary a tsy vitany mahatoky a satria misy zavatra teneny eo ambanimbany eo fotsy izy hoe rahalahy, zany hoe tena nisy firaisan'ny mpirahalahy tao. Alors Amen. ils étaient fidèles et ce sont des frères, donc il y a eu une communion fraternelle. Zany hoe tena nisy fiombonana tao a, nisy fatokiana tao a, Donc il y a de la fidélité, fatokiana tamin'ny finoana. fidélité à la foi. Amen. Tena mahatalanjana raha lasianabavy dia mahatonga sainantsika hoe nahoana reny kristianina ankehitriny a no mandray ny fahasoavan'Andriamanitra ho tahaka ny foana izy ireo. Et c'est incroyable. Et pourquoi les chrétiens en ces derniers temps considèrent la grâce du Seigneur en vain? Hoe rahalahy nandray amin'ny tompo a, nandray amin'ny tompo a, fa mahavita mamono ny vadiny ary tsy manaiky hovaina mihitsy a, na misy pino anankiray ihany koa ohatra. Que j'ai accepté le Seigneur, mais je bats ma femme et on ne peut pas me transformer, on ne peut pas me parler, ou bien il y a aussi un autre croyant Izay tsy miainy tenin'Andriamanitra eo izy ireo a tonga foana isaky ny fivoriam-bavaka, qu'ils viennent pendant toutes les réunions de prière, ils écoutent la parole de Dieu, fa tsisy fivoarana any anatin'izy ireo, tsisy progression any anatin'izy ireo. mais il n'y a aucun progrès, aucune progression. Tsisy vokatra. Il n'y a pas de fruit. Fa raha tena nandray an'i Kristy marina isika tokony misy vokatra. Mais si nous avons vraiment accepté le Christ, on doit voir les fruits en nous. Satria zany ny fijoroana vavolombelona voaray avy ao amin'ny fiangonan'ny Kolosy a. Parce que c'est le témoignage qu'on a reçu depuis l'église à Colosse, Amen. Dia rahalahy mahatoky. des frères Rahalahy fidèles. mahatoky. Raha manatsonga rahalahy anankiray ao anivon'ny fiangonana ray ve? Et si on va prendre un frère au sein d'une église, par exemple, Move afaka tena misolo tena marina fa tena
tena rahalahy nateraky ny filazantsara zany rahalahy zany. Est-ce qu'on peut vraiment témoigner que c'est un frère qui est engendré par l'évangile? Zay mahatonga ny i Paul mbola mametatrany amin'ny Epafra ihany Et c'est tao pour- amin'ny Colossiana toko faefatra teo a. Et c'est pour cela que Paul fait un rapport par rapport à Epaphras. Hoe tena mitolona ho anareo izy, niato mafy ho anareo izy, nivavaka ho anareo izy, manam-pitoetra anareo marina amin'ny finoana. Qui Amen. combattent pour vous en prière jusqu'à ce que vous tenez ferme dans la foi. Zany raha lasianabavy ny tolona ho an'ny fiangonana. Et c'est le combat pour l'Église. Misy anjara ny mpanompon'Andriamanitra, Il y a une part des serviteurs de Dieu, fa misy ihany koa anjara ho antsika vahoakan'Andriamanitra ny amin'ny fankatoavana. mais il y a aussi une part de la part du peuple de Dieu par rapport à l'obéissance. Amen. Jerenareo andiny fahatelo, misaotra an'Andriamanitra rainy Jesosy Kristy tompontsika izay a amin'ny fangatanay mandraka hariva ho anareo. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous. Rehefa renay ny finoanareo an Kristy Jesosy a sy ny fitiavanareo ny olona masina rehetra. Ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints. Jerenareo tsara fa misy karazana finoana mantsy. Regardez, parce que il y a des types de foi Izay heverin'ny olona fa ho finoana ankehitriny. que les gens pensent que c'est de la foi. Misy ny olona mino fa rehefa maka aty am-piangonana isaky ny lahady efa mino izy zay. Il y a des gens qui pensent que lorsqu'ils viennent tous les dimanches à l'église, alors ils sont dans la foi, Fa ils misy sont croyants. fa raha lasianabavy tsy mifankanesantsika aty amin'ny fiangonana na ny fanonoanantsika ny anaran'Andriamanitra no midika fa voavonjitsika. Mes frères et sœurs, ce n'est pas le fait que nous venons tous les dimanches à l'église ou que nous proclamons le nom du Seigneur qui fait que nous soyons des croyants. Fa ny fijona vavolombelona voaretina tao Kolosia. Mais le témoignage reçu à Colosse, Rehefa mamaky ny andalana isan'ny andalana aho a, lorsque je lis tous les passages, dia manisy fanamby eo an'ny laoko zany. alors cela met un challenge devant moi, un défi. Jerenareo ny andiny faefatra ozy izy rehefa renay ny finoanareo tsy niteny fotsiny izy tsy nijanona teo izy ny finoanareo fotsiny. Parce qu'au verset 4, il a dit, ayant été informés de votre foi, il n'est pas juste resté à la foi. Fa ozy izy ny finoanareo an'izy an Kristy Jesosy. Votre foi en Jésus-Christ. Midika zavatra ngeza be zany raha lasianabavy manavaka atsika amin'ny hoe mino fotsiny isika. Cela nous différencie de ceux qui croient tout simplement. Zay mahatonga amin'ny Paul tena nanindry afaka nolazain'ny Paul fotsiny hoe noho ny amin'ny finoanareo fa finoanareo ny amin'ny inona andeha fandehananareo ohatry ny ahoana ny fieveranareo amin'ny finoana fa nitsindrin'ny Paul hoe ny finoanareo an Jesosy Kristy midika zavatra zany. Et c'est pour cela que Paul a appuyé sur votre foi en Jésus-Christ. Et cela dit beaucoup de choses. C'est important. Sy ny fitiavanareo ny olona masina. Et de votre amour pour tous les saints. Misy teboka telo eo finoanareo an Kristy Jesosy a. Il y a 3 points. Votre foi en Jésus-Christ, Ny olona fitiavanareo ny olona masina votre amour pour tous les saints, dia niteraka fanantenana zay tehirizina any an-danitra ho anareo. à Amen. cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux. Dia ilay farenareo fahiny tamin'ny teny ny famarina ny filazantsara. Et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile vous a précédemment fait connaître. Teny famarina ny filazantsara izay nankatoavin'izy ireo. Amen. La parole de la vérité qu'ils ont obéi. Raha tsy zany a tsy nisy iny tsy nisy fanantenana zay nitehirizina ho azy ireo. Tsy Autrement, nanana an'izay fanantenana izay izy ireo. autrement, ils n'ont pas cette espérance qui est réservée pour eux. Fa olona manana fanantenana zany ahoana? Voalohany lohana iny nisy finoana an Jesosy Kristy tao. Amen. Mais pour une personne qui a l'espérance, premièrement, il y a la foi en Jésus-Christ. Zay mahatonga ny tompo mbola mitaratra antsika ihany amin'ity maraintsy a Et c'est pour cela que le Seigneur nous scanne encore ce matin. hoe tena mino an Jesosy Kristy marina ve isika? Est-ce que nous croyons vraiment à Jésus-Christ? Fa raha mino an Jesosy Kristy marina isika Est-ce que si nous avons vraiment la foi en Jésus-Christ, dia manana ny fitiavana ny rahalahintsika, alors nous avons l'amour pour les frères dia manana ny fanantenana ihany koa tsika fa misy lanitra ao zay tehirizina ao atsika. et Amen. nous avons l'espérance il y a réservé qui est dans les cieux. Donc il y a Satria zany ny vokatry ny finoana an Jesosy Kristy raha lasianabavy. parce que c'est le fruit lorsque nous
dia raha ilasa indray atsika za mafantatra fa misy ny lanitra za miezaka mitiny rahalahy sy ny sisa za nandray any Jesosy Kristy a. Et si nous disons que oui, je connais qu'il y a le ciel, j'aime mes frères et mes sœurs, j'ai accepté Jésus, dia aiza raha mivokatry ny lalantsika miaraka amin'ny tompo ankehitriny e. alors où est notre fruit dans notre chemin? misy témoignage ao, témoignage ny amin'ny lalan'izy ireo fankatoavan'izy ireo ny tenin'ny fahamarinana. Parce qu'il y a un témoignage dans leur chemin et leur obéissance à la vérité, à la parole de la vérité. Amen na raha lasiana vavy Amen. arakareo ve a? Est-ce que vous me suivez? Mila ny lalantsika eo anatrehan'ny tompo, ny fahasoavana izay niraisitsika tokony manaraka an'izany ny fahamarinana. Notre chemin avec le Seigneur et la grâce que nous avons reçue, la vérité doit suivre cela. Amen. Amen. Vokatry ny inona ozy izy, vokatry ny fitoriana ny filazantsara izay renareo fahiny. À cause de la parole de l'évangile qui vous a précédemment fait connaître. Nampafantatra anareo an' Jesosy a, Vous faire connaître Jésus, fitiavanareo ny rahalahy votre amour pour tous les saints, no les ny frères, fanantenana izay tehirizina any an-danitra ho anareo. à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux. Amen. Amen. Zany zavatra zany ve moa voatahiry ao am-pon'ny kristianina ankehitriny. Est-ce que cela est conservé dans le cœur des chrétiens? Fa raha voatahiry ao am-pontsika zany raha lasianabavy a, dia mandeha miendrika an'izany izy. Mais si cela est conservé dans notre cœur, frères et sœurs, alors nous marcherons conformément à cela. Dia renareo ny andiny faheniny izay efa mby eo aminareo a, tahaka ny eny amin'izao tontolo izao koa, sady vokatra sy mitombo tahaka ny eo aminareo hatramin'ny andro nandraisanareo a, sy nahalalanareo tsara ny fahasoavan'Andriamanitra araka ny marina. Et au verset 6, il est dit, il est au milieu de vous et dans le monde entier, il porte des fruits et il s'accroît, comme c'est aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Miresaka ny amin'ny filazantsara izy eo amin'ny eo andin'ny faheniny io. Ny filazantsara raha renareo izay efa mby eo akaikinareo tahaka ny teny amin'izao tontolo izao, efa naharehan'izany koa izao tontolo izao a, sady vokatra mitombo tahaka ny eo aminareo hatramin'ny nandraisanareo sy nahalalanareo tsara ny fahasoavan'Andriamanitra araka ny marina. Au verset 6, il parle de l'évangile qui est au milieu de vous et dans le monde entier, qui porte des fruits, il s'accroît. C'est comme c'est aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Fa ny filazantsara rehefa voatory tao Kolossia, Mais lorsque l'évangile a été prêché à Colosse, dia nisy vokatra ozy izy a, ary nitombo tahaka ny tombo zany. il porte des fruits, il s'accroît. Amen. Amen. Move ny filazantsara rehefa toriny eo anivontsika, move mitombo zany eo amin'ny fiainantsika. Est-ce que lorsque Tonga l'évangile, vokatra ve zany eo amin'ny fiainantsika. quand l'évangile nous est prêché à nous, est-ce qu'il porte des fruits et est-ce qu'il s'accroît? Fa neny reto olona reto ozy izy hoe hatramin'ny andro nandraisanareo sy nahalalanareo tsara ny fahasoavan'Andriamanitra, hatramin'ny inona izy ireo an Kristy zany a. Mais pour ces gens-là, depuis le jour où ils ont entendu, donc depuis le jour où ils ont cru en Jésus, a eu la foi en Jésus, Dia nitombo tao anatin'izy ireo a zany vokatra izany. alors le fruit, il y a des fruits en eux. Dia ozy izy niteboka ngeza-be dia ozy izy hoe hatramin'ny andro nandraisanareo a sy nahalalanareo tsara ny fahasoavan'Andriamanitra araka ny marina. Amen. Depuis, le plus important, c'est que depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu, conformément à la vérité. Amen. Fahasoavan'Andriamanitra araka ny marina raha lasianabavy. La grâce de Dieu, conformément à la vérité, frères et sœurs. Fonjen'ny tompo a, manahoana ny fitondrantenako. Le Seigneur m'a sauvé et comment est mon attitude? Manahoana ny fitondrantenako a eo anatrehan'izay takiany tompo amiko a. Mon attitude face à ce que le Seigneur me demande. Amen. Amen. Fa misy olona ne raha lasianabavy tena tsy mety ala mihitsy ao anatin'ny toerana sy ny position misy azy. Mais il y a des gens, frères et sœurs, qui ne veulent pas abandonner leur position. Vao maika aza mivoana amin'ny filazantsara, mivoana mihitsy ny fatakaran'izy ireo ny filazantsara. Alors, ils dévient la connaissance, ils dévient, merci, à la connaissance de l'évangile. Miresaka amina rahalahy ianao nanabavy ankehitriny, On parle à un frère ou une sœur aujourd'hui, dia mametra-panontaniana ianao hoe
nandray an'i Kristy Jesosy marina ve le olona Et on se pose la question, est-ce que cette personne a vraiment reçu Jésus-Christ? fa raha nandray an'i Kristy Jesosy marina isika Mais si nous avons vraiment reçu Jésus-Christ, tahaka ny fijona vavolombelona nomeny Paoly avy amin'reto Kolosianina reto a comme les témoignages, reny a avy amin'reto Kolosianina reto a les témoignages que Paul a entendus au Colosse, a ressenti aux Colossiens, dia hoy izy hoe nareo efa nandray an'i Jesosy Kristy vous avez eu la foi en Jésus-Christ. finoanareo an'i Kristy Jesosy ozy Votre foi en Jésus-Christ. aoka ny finoantsika an'i Kristy Jesosy ho azo tsapaitanana ankehitriny Que notre foi en Jésus-Christ puisse être tangible. amen ho azo tsapaitanana satria tsy finoana fotsiny fa finoantsika an'i Jesosy Kristy tokony hitondra vokatra izany Que notre foi soit ressentie. Être ressentie et une foi qui porte fruit ary en tahaka ny Jésus-Christ. Epafra ihany ankehitriny a Et comme Epaphras, dia ozy izy andiny fa fitakan'ny efa renareo tamin'ny Epafra mpanompo namanay sady malala zay mpanompo matoko anay a sady efa nanambara taminay ny fitiavanareo amin'ny fanahy d'après les instructions que vous avez reçues d'Epaphras, notre bien-aimé compagnon de service, il est pour vous un fidèle ministre de Christ. satria tena nanao zay iorenanareo izy Parce que vous avez fait pour qu'il soit affermi. amen Amen. nanao zay iorenanareo izy Il a fait pour que vous soyez affermis. sady nanambara andiny fahavalo a taminay koa ny fitiavanareo a ao amin'ny fanahy Et il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. amen andiny fafolo mba andehananareo mendrika ny tompo a anaovana ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra dia mahavokatra amin'ny asa tsara jere mivokatra mahavokatra amin'ny asa tsara rehetra sady mitomba amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra Au verset 10, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. amen raha lasiana-ba faniriko zany ary mino ihany koa fa faniritsika tsiraray avy efa tombotra ny fotoana Frères et sœurs, c'est mon désir et j'espère que c'est aussi le désir de chacun de nous parce que le temps est proche. fiangonana mila manana témoignage tsara eo anatrehan'Andriamanitra L'Église doit montrer un bon témoignage devant Dieu. maneho fitombona amin'ny vokatra amin'ny fankatoavana ny ten'Andriamanitra Montrer des témoignages par rapport à l'obéissance à la parole de Dieu et les bonnes œuvres. Lovakitsika ihany a ny Petera voalohany a Allons lire dans 1 Pierre, toko fadimy andiny faharoa ambin'ny folo 1 Pierre chapitre 5 verset 12. lovakitsika ny eo amin'ny andin'ny fafolo Allons lire à partir du verset 10. ary Andriamanitra ny fahasoavana rehetra zay efa niantso anareo amin'ny voninahiny mandrakizay ao amin'ny Kristy rehefa niaritra fahoriana vetivety anareo a dia izy hatateraka sy ampiorina ary ampitoetra anareo Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ et à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. ho azy ane ny fanjakana mandrakizay a andiny faharoa ambin'ny folo efa nanoratra teny fohifohy eo aminareo aho ampitondraina ny silasy a izay ataoko rahalamatoky a dia mananatra anareo aho ka nambara fa izany ny tena fahasoavan'Andriamanitra tomoera tsara amin'izany anareo À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. C'est par Sylvain, qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous écris ce peu de mots pour vous exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. ozy izy hoe lay fahasoavan'Andriamanitra zay famatoranareo a dia ilay mariny io tahaka ny tenin'ny Paoly ihany tao amin'ny Kolosianina Il a dit que la grâce à Dieu, la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable, comme Paul a dit dans Colossiens.
hoe ny finoanareo an Jesosy Kristy ozy izy Paul zany hoe tena zava-mariny zany. Que votre foi en Jésus-Christ, selon Paul, c'est le véritable. Dia mbola manamafy La any vérité. Péter eto ozy izy hoe ny fahasoavana zay ny famatoranareo famonjena zay ny fandraisinareo dia manino famonjena mariny zany fahasoavana mariny zany. Et Amen. ici, Pierre confirme encore que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. Noho izany lalasaina bavy tsy azo heverina mahita fiainana kristianina ankehitriny ohatrany hoe tsy mifanaraka dia mampametam-panontaniana hoe sao dia tsy nandray an'ny tompo azy. Et frères et sœurs, en ces derniers temps, si on voit une vie qui n'est pas attachée à la véritable, est-ce qu'ils ont vraiment reçu Jésus-Christ? Fa teto nandalo fahoriana aza sy mifanenjehana ny fiangonana. Mais ici, l'Église est passée par un souffrance pour un peu de temps. Dia izay mahatonga azy manao te milaza hoe nanoratra taminareo teny fofohy aho ampitondraina silasy zay ataoko fahalalama toky izy dia mananatra anareo ka manambara fa izany ny tena fahasoavan'Andriamanitra Et c'est- tomoerao ianareo. Et c'est Amen. là qu'il dit que c'est par Sylvain qui est à mes yeux un frère fidèle que je vous écris ce peu de mots pour vous exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. Tokony misy vokatra marina raha lasy anabavy aterakitsika raha tena mitoetra amin'ilay fahasoavana marina isika satria ny fahasoavana dia tsy azo iodivirana fa marina ny fahasoavana. Nous devons montrer des fruits si nous demeurons vraiment dans la vérité parce qu'on ne peut pas éviter la vérité. Amen. Ny fahasoavana dia marina tsy afaka azay mahatonga azy miteny hoe manamarina aminareo miateste aminareo fa marina ny fahasoavana. Amen. La grâce est véritable et la vérité, c'est pour ça qu'il dit qu'il atteste que la grâce est cette grâce attachée est la véritable. Ka raha nandray an'i Jesosy zany tsika tokony misy vokatra eo anoloantsika. Donc si nous avons accepté Jésus, nous devons voir les fruits en nous. Amen. Amen. Mila mamelanja an'izany tsika mialohan'ny fiavian'ny tompo raha lasiana bavy. Nous avons besoin de considérer cela avant l'avènement du Seigneur. Mo ve tena mitoetra marina isika eo amin'ny finoana? Est-ce que nous demeurons vraiment dans la foi? Mo ve Jesosy Kristy marina ny inoantsika? Est-ce que nous croyons vraiment en Jésus-Christ? Fa Petera dia milaza fa manambara aminareo aho miateste aminareo aho fa marina io fahasoavana io. Mais Pierre a dit qu'il atteste que cette grâce est la véritable. Ka raha azontsika antoka fa tena nandray an'izany fahasoavana marina zany tsika aiza ny vokatra eo anoloantsika? Et si nous avons l'assurance que nous avons reçu cette grâce véritable, où sont les fruits en nous? Amen. Amen. Teto nisy fanenjehana nazo amin'ny fiangonana Et ici, l'Église a été persécutée, fa tsy nampiova ny fiangonana zany. mais cela n'a pas changé l'Église. Hoe vadika ao ambadika eo fotsiny tsika Petera voalohany toko faefatra andininy fahasivy ambin'ny folo. Nous allons lire dans 1 Pierre chapitre 4, verset 19. Andininy fafita. Tonga ny andro ny antombohan'ny fitsarana trao amin'ny ankohonan'Andriamanitra. Ho avy ny fahoriana ary ny fitsaran'Andriamanitra dia manomboka eo anivon'ny fiangonan'Andriamanitra. Ary raha miatomboka amintsika izany dia hanao ahoana kosa ny hafaharan'izay tsy manaiky ny filazantsaran'Andriamanitra. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Ary raha saika tsy voavonjy aza ny marina, aiza no isehon'ny ratsy fanahy sy ny mpanota. Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Jerenareo tsara ny andininy fahasivy ambin'ny folo fa izay mitondra fahoriana araka ny sitrapon'Andriamanitra dia aoko fanaova-tsoa no an'ny lora ny fanahy no an'ilay matoka dia ny mpanao azy. Et regardez bien au verset 19 que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Na dia fahoriana azy zany tsy voahosongosona ilay finoanan'i Jesosy Kristy. Et même si c'est une souffrance, la foi en Jésus-Christ n'est pas troublée, n'est pas ébranlée. Satria ilay tena finoana marina, ilay tena fahasoavana marina. Parce que c'est la grâce véritable. Amen. Amen. Izay tena nolazain'i Petera fa ozy izy hoe ambarako marina, atesteko marina fa tena marina zany fahasoavana zany. Et c'est ce que Pierre a dit, il atteste que cette grâce est la véritable. Mametraka an'izany eo anoloantsika Andriamanitra dia andeontsika ampifanitsy ny tenantsika eo anatrehan'izany manoloana ny fiainantsika zay tsika ankehitriny. Et Dieu nous met cela devant nous et allons
allons Ampifanitsy, aligner notre vie. allons aligner notre vie face à cette vérité, face à cela. Amen. Ampifanitsy andao apetsatsika ho an'lohantsika hoe io ny fahasoavan'Andriamanitra tsy azo hidivirana io araka ny tenin'ny Paoly apôstôly araka ny tenin'ny Petera. Io ny fahasoavan'Andriamanitra marina io. Zany hoe tokony misy vokatra zany manaraka an'io. Donc si la grâce est devant nous, comme ce que Paul et Pierre ont dit, et allons aligner cela, donc nous devons voir les fruits dedans. Ndao ny fiangonana ampifanitsy ny fiainany sy ny fitondrantenany eo anatrehan'izany. Allons réajuster l'Église à cela. Dia manahoana ny fiainantsika? Et comment sera notre vie? Comment est notre vie? Tsy ho an'ny fanamelohana na ho an'ny fiampangatena raha lasianabavy a. Ce n'est pas pour une condamnation ni pour un jugement, frères et sœurs. Fa afahako mandiny tena hoe tompo tena tsy mifanaraka ny fahasoavanao dia marina raha ianao marina ny raisiko a. Mais afin que je puisse m'examiner, parce que ta grâce est la véritable, et si je crois vraiment en toi, si j'ai la foi en toi, Jésus, dia mampifanitsy ny fiainako amin'ny redresser ny fiainako a tompo. alors je vais redresser ma vie. Maninona ny tsy mamela heloka? Pourquoi je ne pardonne pas? Maninona ny tsy tiany rahalahy? Pourquoi je n'aime pas mes frères? Fa zany raha lasianabavy ny kelezan'ny Paoly sy Epafra tena nkely aina izy ireo mba hitoeran'izany fahamarinan'ny filazantsara zany. C'est à cela, frères et sœurs, que Epaphras et Paul ont combattu pour que l'évangile soit... Eny fa na dia amina fahoriana na dia amina aretina aza misy olona mety tsy ady ivelany mahazo azy ireo a. Et même dans la souffrance ou dans la maladie, peut-être que ce ne sont pas des combats extérieurs qu'on voit en eux. Fa misy zavatra izay mampiala ny olona ao amin'ny tompo vokatry ny aretina, vokatry ny zavatra maro samihafa. Mais à cause de beaucoup de choses ou à cause de la maladie, il y a des gens qui se disqualifient, qui partent. Dia tonga Epafra tena nkely aina nivavaka ry apôstôly Paoly na retatra avy amin'izy ireo tena mivavaka sy nkely aina ho azy ireo mba hitoeran'izy ireo amin'ny finoana hatrany. Et Epaphras a prié pour eux afin qu'ils puissent demeurer dans la foi. Et Misy zavatra ohatra mahatonga saina kely anara lasianabavy a. il y a une chose, frères et sœurs, à laquelle je pense. Hitanareo a tamin'ny andron'ny Job a. Vous voyez, au temps de Job, Dia misy teny izay nitenenin'ny devoly tamin'izany a. il y a une parole envoyée par le démon, par le diable. Izay niteneny tamin'Andriamanitra tamin'izay fotoan'izay hoe asio ane ny tenany asio ane zao hoe fa hiala aminao io izy. Et il a dit à Dieu, touche à son être et tu verras qu'il va. Dia namela Andriamanitra fotsiny aoka nyaigna any tsy esorinao. Et Dieu a répondu, et comment? Aoka nyaigna any tsy esorinao. Que tu notes pas sa vie. Dia mahatsikaritra hoe indraindray nitetika adiny fahavalo a ihany koa mety amin'ny alalana satria mamaky an'ity Petera ity a dia tonga sainany amin'izany hoe misy olona mitondra fahoriana araka ny sitrapon'Andriamanitra. Parce que selon cette parole, il y a des gens qui souffrent selon la volonté de Dieu, mais le tactique du diable... Misy zavatra indray mahazo ny olona anankiray dia lasa ohatrany hoe hialany amin'Andriamanitra ny tanjony ary izay mihitsy nitetika adiny fahavalo amin'izao vanina ny farany zao. Il y a une situation qui se passe dans la vie d'un chrétien et le tactique du diable, c'est que cette personne puisse abandonner le Seigneur. Satria enonareo tsara ny zavatra nolazainy a hoe ataovy an'izao ny tenany, asio mafy ny tenany fa jerenao fa hiala aminao io. Il a dit touche à son être et tu verras qu'il va s'éloigner de toi. Paikadiny fahavalo tsy miova hatramin'ny fahagola mandrakaka ankehitriny. Son tactique ne change pas depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui. Fa mila mitoetra zany rehetra zany raha lasianabavy na fahoriana na aretina na inona mila mitoetra amin'ny finoana isika tsy mampiova antsika. Mais nous avons besoin de demeurer fermes et inébranlables, peu importe ce qui se passe dans notre vie. Amen. Amen. Lovaranantsika ao amin'ny bokin'ny Thessalonianina. Allons terminer dans Rehefa mamaky ny Thessalonianina indray a dans Thessaloniciens, et lorsque je lis ce livre, dia ohatrany te aneo indray Paoly comme si Paul veut montrer fa tsy safidy a ny fankatoavana que l'obéissance n'est pas une option, fa
ohatran'ny nametraka ny tenany eo amin'ny fahefana mihitsy Paoly entiny hanambarana tamin'ireo Thessalonianina reto fa mila mankatoy izy ireo a. Mais il s'est tenu dans une autorité en disant aux Thessaloniciens mba hitombo izy ireo. Dao nefa kitsika Thessalonianina voalohany a toko faefatra 1 Thessaloniciens chapitre 4 teny andininy voalohany. au verset 1er. Ary farany rahalahy mangataka aminareo sy mananatra anareo amin'ny Jesosy Tompo izahay mba ho araky ny nandraisanareo taminay izay mety handehananareo sy hanaovanareo ny sitrapon'Andriamanitra dia araky ny handehananareo ihany a no hitombonareo bebe kokoa. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet écart de progrès en progrès. Zavatra isaorana ny tompo aloha nandeha arak'izany izy ireo. Amen. Et ce qu'on remercie au Seigneur, ils ont marché conformément à cela. Fa ny zavatra tsindriny Paoly a jereny andiny faharoa fa fantatrareo ny didy nomena ianareo avy tamin'ny tompo Jesosy. Mais Paul a appuyé au verset 2, vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Fa izao ny sitrapon'Andriamanitra dia ny hanamasina anareo hifadianareo ny fitsangatsangana. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de la débauche. Misy didy nomen'Andriamanitra, tsy didy ohatrany hoe lalàna tony tany amin'ny fanekena taloha akory. Il y a un précepte et un commandement que Dieu a donné, c'est pas comme la loi dans l'Ancien Testament. Fa maha-apôstôly amin'ny Paoly apôstôly a Mais Paul, en tant qu'apôtre, dia naka fahefana izy fahefana avy amin'Andriamanitra mihitsy. il a pris l'autorité qui vient de l'Éternel. Dia izao no lazainy hoe tsaronareo ko fantatrareo ny didy nomenay ianareo avy tamin'ny tompo Jesosy. Vous avez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Dia andininy fahatelo fa izao ny sitrapon'Andriamanitra dia ny hahamasina anareo. Amen. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ohatra misy baiko mihitsy zany avy amin'ny fahefan'ny tompo avy any am-pon'ny tompo ho an'ny fiangonany ankehitriny. Comme s'il y a vraiment un précepte, une loi, enfin, depuis la... Fa izao izy ny sitrapon'Andriamanitra dia ny hahamasina anareo. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Antsika araka hitsangana Allons nous lever. dia hivavaka isika Nous allons hangataka prier. amin'ny Tompo.